Salama daholo androany isika de ndao asina resaka kely ny mahakasika ny amin'ny hoe inona ny antony izay mahatonga any Madagasikara mety tsy handroso mihitsy, mety ho gaga sy talanjona isika rehetra amin'izany hevitrako izany, mety ho marina izy ity ary mety tsy ho marina fa araka ny fomba fijeriko no lazaiko amintsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izany dia azadiny ny manao commentaire ambanin'ity videontsika ity mba ahafahana mandravina ndray hevitra rehetra no afatsika video manaraka eo. Azadiny ihany koa ny milike ny videontsika ary azadiny doroko zany hatrany ny abonneo amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay levana misy tao WATAWATA GASY ohatran'izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavana ndawary. Mamela yahy ianareo rehetra raha toa ka hiteny ahy satria amin'ny malagasy ny tenako dia ataoko fa adidiko sy andraikitrako ny hiteny amin'ny malagasy ahy ary tsy tokony misy hadiso amin'izany raha ohatra ka milaza izay fomba fijeriko sy famakafakako ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Araka ny fahitako azy dia ny zavatra izay tena isan'ny mibahan'ny toerana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara dia ireto resaka anankiroa ireto. Tsy inona moa izany fa ilay hoe côtier sy merina, ao ihany koa ilay hoe andevo sy taranakandrina sy ny tariny. Ny tena olana aminazy ity dia ny toe-tsaina satria lasa andevoziny toe-tsaina isika tsirairay amin'ilay hoe andevo sy taranakandrina, eo ihany koa ny merina sy ny côtier. Milaza isika isan'andro fa gasy iray ihany ary malagasy tsy mivaky volo, eo ihany koa ny hoe tsy miady isika malagasy fa mitambatra, nefa ny zavatra tena voatsikaritra rehefa mivoy io resaka côtier sy merina io dia avy hatrany vaky ilay hoe adimboko, ilay hoe fanavakavahana sy ny tariny. Ny antony mahatonga an'io dia zavatra toy izao araka ny fahitako azy. Matetika ny côtier dia zatra mandefitra foana amin'ny tombotsoa rehetra izay hazo amin'ny Madagasikara hatramin'izay. Raisiko ohatra fotsiny eo amin'ny kianja manarapenitra, eo amin'ny hôpitaly manarapenitra sy ny maro hafa. Matetika mivangongo Antananarivo ireny zavatra rehetra ireny fa ny any amin'ny sisiny dia efa zatra an'izay mandefitra izay. Fa raha ohatra misy mpitondra indray sendra mba manao zavatra izay tena mivalambatra be any amin'ny sisiny fa toa somary tsy mahazo vahana ny Antananarivo, avy hatrany dia mitrotra ny ao Antananarivo dia raikitra ny rotaka sy ny fanonganam-panjakana. Ka io indrindra no antony tena mahatonga an'ilay tsy fandrosoana satria miteraka ho azy ilay hoe merina sy côtier na koa hoe andevo sy taranakandrina. Nefa raha ohatra ka malagasy iray isika rehetra ao anatin'izay fifankatiavana izay, ao anatin'ilay hoe malagasy tsy mivaky volo ary ao anatin'ilay hoe mitady fandrosoana sy fampandrosoana ho an'ny malagasy sy ny taranaka mampara, dia tsy misy tokony ho tia-tena isika rehetra fa tokony hifampitsinjo ireo faritra rehetra manerana ny nosy. Izany hoe raha ohatra ka mahazo 10% ny ao Antananarivo amin'ny tombotsoa dia tokony ahazo 10% araka izany ihany koa ireo faritany rehetra, ary tsy misy tokony hanana lolompo na lonilony amin'izay fa zao ny faritra tsirairay tombotsoa izay fa tokony samy hahay angasitraka ireo mpitondra izay mahay mitsinjara an'izay zavatra izay. Raha ohatra ka tonga ao an-tsaintsika tsirairay izay zavatra izay ka miova amin'ilay toetra efa nazatratsika sika tsirairay dia tonga ho azy ny fampandrosoana ny Madagasikara ary mandroso Madagasikara amin'izay fotoana izay. Fa ny mahafaly antsika isan'ny mihetsika dia ny hoe manome tsy ny mpitondra tsy manao an'izao, ny mpitondra tsy manao an'izao, na dia miezaka tahaka n'inona ary ny mpitondra fa raha ny toe-tsaintsika ny tsy miova dia sarotra ny hampivoatra ny Madagasikara amin'izay fampandrosoana lalina izay katsahantsika isan'andro vaky izay. Satria na efa tsy eo azany mpanjanatany dia mbola mibaribary foana ilay politika nampiasain'izy ireo tamin'izany andro zany le hoe zarazara ho anjakana ary mbola tafiditra ao anaty sainy malagasy foana izay zavatra zay mandrakitiny androany ka tsy mety miray hina ny malagasy ray manontolo. Ka ny fehiny dia mila miray hina isika malagasy rehetra, mila mitambatra miara-misalahy mba hampandroso an'ity nosy mamintsika ity. Fa tsy misy ambony sy ambany ny malagasy fa ny malagasy dia mitovy tantana daholy raha amin'ny maha malagasy azy izay. Tsy misy tsony izany hoe andevo sy ny taranakandrina zany fa rehefa gasy dia samy gasy ary iray ihany ny gasy. Izay raha tomboko lasy tomboko vavy ny amaranako an'ity video antsika ity. Manasitsika rehetra na commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina reny hevitra rehetra no afatsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilike ny video antsika ary manasitsika tanandro hatrany abonneo amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny video zay levana misy tao WATAWATA GASY. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.
fazao mavozo agnambarany agnaty fô ragno mbola hely ziskatsika jiobe mitiavako anao tsy mio vomaika me mitô sasamianao tsiny falovy aminao zao jiany fa mahery fitiavagna atolotro anao tany hesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsiny zaho tsy agne fa mahery fitiavako anao kasatao atala zaho tsy agne Azamiagnatsiny anao tiako